Anolotra ny arahaba tompoko tsy ampiandrasiko ela anao fa vaovao mahakasika ilay rivodoza Fredy avy hatrany no indro atolotra ho anao. Amin'izao dimy ora sasany anodonana ity horonan-tsary ity izao dia any amin'ny manodidina ndraiky amin'ny 20 kilometatra avaratra atsinanan'ny Mananjary no misy ny ivony tia rivodoza ity. Raha ny sary azo amin'ny zanabolana nefa ny rahona ny alolalana aminy mafamame ora mikija any amin'iny morontsiraka voany atsinanana iny efa misy fitarana hatraty amin'ny ilany atsinanany avoatany aza moa izay rahona mitondra ora mikija izay. Etsakilan'izay ihany koa dia mafy ny fitsokon'ny rivotra any amin'iny morontsiraka voany atsinanany Madagasikara iny. Mitondra rivotra 50 kilometatra isan'ora ity rivodoza ity, zany hoe mbola voasikajy ho cyclone tropical hatrany izy na rivodoza mahery, ary arahana tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miaka-andrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 320 kilometatra isan'ora. Andrasana arak'izany ny idirany an-tanety eo amin'ny distrika Mananjary ato anatin'ny 2 ora manaraka. Miova toy izao indray ny fampitandremana any amin'iny fatra voany atsinanana sy antapany atsimo ny avoatany iny. Filazana miloko mena na filazana loza mitatao ho an'ny fatra Ivatovavy, Fitovinany, Moromany, Matsiatrambony, Iorombe, ny distrika Vatomandry, Mahanoro, Antanambohimanapotsy ary Marolambo. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny fatra Atsimo Atsinanana, Vakinankaratra, ny distrika Nanosy-Beanala, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa, Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Ankazoabo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Filazana miloko maitso ho an'ny fatra Analamanga, Itasy, ny distrikan'ny Moramanga, Miandrovazo ary Belony Tsiribiny. Raha ny fizotran'ity rivodoza ity dia hiditra an-tanety any amin'ny manodidina Mananjary any izy ato anatin'ny 2 ora manaraka ho iateo, ary amakivaky ny tapany atsimon'ny avoatany azo ny fanadina ipakatra any amin'iny renivohitra Matsiatrambony iny, ary azo ny tapany avaratra ny fatra Atsimo Andrefana tombanana ivoaka ny ranomasina any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika any amin'ny manodidina Morombe any ho any rahampitso tolakandro na rahampitso ariva. Toy izao ara ny avinan'ny toetry ny andro raha jerena amin'ny antsepriany raha amin'ny rahampitso. Mbola betsaka hatrany aloha ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo ny avoatany, zany hoe any Vakinankaratra, Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Mbola azorana ihany koa ny any amin'ny fatry Menabe, Atsimo Andrefana, Bongolava, Itasy, ny fatry Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny fatra hafa dia ifandimby eo ny rahona Simomasoandro ary mety ibalika avy mihitsy ary Ingaby Masoandro any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia somary mikisaka kely manaraka ny rivodoza io aloha ny orambe, izany hoe ny ilany andrefan'ny Madagasikara no azo an'izay orana izay. Any amin'ny fatra Atsimo Andrefana, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Azo oram-pahavaratra kosa ny any amin'ny fatry Bongolava, Melaky, torak'izay ihany koa ny any Sofia sy Diana. Ny fatra hafa dia andrahona amin'ny tsitokotoko, mety isy ihany ny erijika isina orana somary miatoato ho an'ny fatra Analamanga. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray anankatra ny amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atotany ny fatra Atsimo Madagasikara iny, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra avaratra Andrefanosy. Isy fidina misongadina kosa amin'ny maripana eto amin'ny avoatany sy any amin'iny ilany andrefan'ny avoatany iny noho ny fandalovan'ity rivodoza Fredy ity hatrany moa no mahatonga izay. Vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy dia saika mbola azo orana hatrany aloha ny any amin'ny ilany Andrefanosy, torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka avaratra Andrefana. Miamaina miandalana kosa any amin'ny fatra hafa indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany Madagasikara. Mivinan'ny maripana tsy dia mbola misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 5 na 9 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny atotany atsimon'ny Madagasikara sy ny fatra avaratra Andrefana. Mety ho anankatra any amin'ny 17 degré kosa izay ho an'ny avoatany. Vinan'ny toetry ny andro ny zomara no maranantsika azy dia efa miena be mihitsy aloha ny rotsakorana saika manenka amin'ny fatra maro eto Madagasikara. Any amin'ny fatry Diana sy Sofia iny ihany no mety azo oram-baratra, torak'izay ihany koa morontsiraka ny fatry Menabe sy Atsimo Andrefana. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa Ingaby Masoandro. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manankatra amin'ny 5 degré foana maripana ambony indrindra ny any Mahajanga, Antsohi, torak'izay ihany koa ny
any Ampania sy manodidina ny Abeza. Ny afovoantany dia eo amin'ny 7 degré maripana ambony indrindra ary morotsiraka Atsinanana, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro faraky ny efa mahazatra anao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotondrivotra ary saika ambony fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho Antonony hatrany ny tamin'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy indro averina aminao hatrany ireto fitaovana fifandraisana amin'ny Meteo Madagasikara ireto. Ho an'ny laharatarobia dia aotra 430, 470, valopolo sy dimanjato, 770. Averiko indray 034 94 580 97. Ho an'ny page Facebook moa dia fohy be famantarana ny toetry ny andro. Ny YouTube dia Meteo Madagasikara. Ny site web sy ny application mobile kosa dia mbola misy fiatoana aloha amin'izao noho ny antony izay tsy miankina amin'ny Meteo Madagasikara. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary.